Andriamatoa Solombavam-bahoaka voafito amin'ny district amin'ny Mitsinjo anisan'ny miteraka hevitra misy tato antsony hoe inona marina ny tena nahaisan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena ny fandapahan-kevitra iny ianao anisan'ny tsy tonga amin'ny foro rava misy ny sary miparitaka ihany koa nefa zay mivoaka any amin'ny compte afany fa nanatrika ny fivoriana ny anteny miaram-pirenena foana ianao eto amin'ny tanàko ty tsika ahoana ny fahitanao an'izay araky resako tampanamboalizety namanareo moa dia manakina tanteraka anindro requête nataon'ny président l'Assemblée raha araka ny lalàna amin'ny règlement intérieur ny Assemblée dia tsy misy mampitombona an'iny na kely aza fa na izy tompony aza mandefa anaty compte publication dia misy sary ko anaty betsaka moa sary azo betsaka koa reo député zay afaka manamarina fa tonga mivoza fa za kosa dia mametraka ohatran'izao hoe satria mitenina raison ny latsara député dia ny fahitako mifaritra aminay any iny fa mikosy fara fahitako misy mpanao politika variana manao zavatra fa tsy momba développement circonscription za ambonimbony ny fikarakarako ny circonscriptionko par rapport amin'ny andraikitra national zay indray dia fandanja ohatran'izay tsy fandanja satria ary porofoiko raha mandeha any amin'ny Tsinjo le olo mahita ny zavatra effort zay raha tsy laza fotsiny za ange miaraka amin'ireo assistant ko dia mifanaraka ny ana karama manontolo ny an'zareo ny miparti ny karama kely atambatra anavana projet isam-bolana any amin'ny district zany zavatra atao za tsy miambo fa ny manala na député nge tsy mety tsy anahira zavatra tenako personnel fa fanaova tsinitsinina ny mpifidy ao anatin'ny faritra anakay ao anatin'izay rehetrarehetra izay nisan'ny mitondra ny fiarovatena ianao ihany va ianao tiany fitsarana avo mombana lam-panorenana raha nandefa an'izay raiketsa izy raha vao nantsoy ny service de greffe ny Assemblée nationale haute cour constitutionnelle za dia naka avocat satria zay koa no fiatao misehatra ohatran'izao dia izy no manao ny conseil juridique rehetra afahana mitondra ny fiarovana